Besiny marany keo amizao fotoana izao ny raharaha izay nisy samborana mpanamory iray eo anivon'ny Madagasikara. Olona fantatra moa fampitarika ny hetsika izay tanterahan'ny syndicat mpiasa ao anatin'izay kompania mpitaterana Air Madagasikara izay. Ity mpanamory ity nahazo fafana vonjomaika ary ny mpanamory Gérard Rabarlala ny ariva teo ny juge d'instruction nanome azy izany fahafahana vonjomaika izany ary efa eny anivon'ny mpitsara-panao famotorana kosa ny antota taratasy makasika ity raharaha ity miandro ny fanadihadiana ay fotony izay tanterahan'ny mpanao famotorana araka izany vao fantatra indray ny hotoin'izany raha izany. Nomeny mpitsara-panao famotorana fahafahana vonjomaika ny mpanamory Gérard Rabarlala ny ariva teo. Efa ny mpitsara-panao famotorana ny antota taratasy mahakasika ity raharahany syndicat mpiasan'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara ity. Ny dingana manaraka dia ny fanadihadiana ay fotony na ny enquête au fond. Tamin'ny roa folakandro dia tonga teo amin'ny lapan'ny fitsarana nosy izy enina amin'ny rahalahy mpanamory sy mekanisian'ny kompania mpitaterana Air Madagasikara ary nandeha niazo ny polisy ekonomika noho ny fiantsoana natao azy reto niaraka tamin'ny mpisolo vava-maître Olala sy ireo syndicat ary ireo mpiasan'ny kompania ny Air Madagasikara. Tsy afaka niditra tany anefa ireto farany noho ny fanidiana vavahady nataon'ny polisy teny an-toerana. Tsy natahotra reto, tsy nitsoaka reto tompoko, izy mihitsy nitady ho any amin'ny polisy ka noho izany vavolombelonareo fa tsy hoe atoro na tantara aminareo fa hoe niaraka tany tsika nakasary nareo nandray feo nareo indroa metaona niditra avy ato amin'ny fidirana voalohany tsika tapenana niodiny tsika ampisehoana le bonne foi fa diovapo hoe zay divonina hiatrika an'izany fanontaniana izany hiatrika an'izany enquête zany satria mahatsiaro tena manana marina zay ary efa baraka akory azy amin'ny soketana ny fanefa nikiliana ny zavatra tsy nataonay aty aminay dia mitady lalana indray tsika niditra tia faharoa avery amin'ny entrée principale tsy navela niditra ihany koa tsika anakany inona ny dikan'izany aminay zany tsy ilaina tsony zany ireo olonareo fa mipetraka sy mazava fa fahamarinana fa hoe tsy diso tsy nanao vinany fa fantatra hoe harcèlement no atao fanelingelenana no atao fanaovana tsinitsina reto. Raha ny vaovao farany dia atao fanadihadiana eny amin'ny polisy ekonomika raha pitsy maraina amin'ny 7 ora izy enina amin'ny rahalahy izay mpanamory ny 5 ary mekanisien iray anisan'ny voantsy niaraka tamin'ny Gérard Rabarlala tamin'ity raharahany kompania mpitateran'ny Air Madagasikara ity.